tena marina zany maromaro ny olona efa malala ny anarany zany Jesosy zany saingy eto amitsika ihany fa saika fe hita maneran-tany magaga sy mampalahelo anefa reo olona mandraky ny ankehitriny fantatra anarana fotsiny hoe Jesosy kanefa tsy hainy fitiny raha ihany faty irainy Jesosy raha anao klipy irainy Jesosy raha tafidoha raha mahita loza Jesosy io hoany ianao raha maheno mozika somary manao hoe ratsiratsy azahovaina ny ianao manjery fa misy vaovao zay miafokafona de olona gaina aminao raha marina momba zany Jesosy zany mampanontany tena be somary ka de valiko avy hatrany Jesosy manafa ny olana tapa ranomasina misasa zay mandroso no afa Jesosy manafa afaka inona olana tapaka ranomasina mena misasaka sy rehetra mandroso no afaka raha lazalazaina tsotsotra amitsika de zay tantarany rehefa fitiny ndeo azavaina de adiadina de fakafakaina ary koa alalina raha tonga iny hoe de samy mire tena andamany samy manambara hoe ka hiteraka zazalahy marina teo Jesosy fa izy no monjy ny olony no afaka mifahotana tena nomboka teo zareo tena de an'izay teo fa ho avy on'ilay vahiny anavahana zay fisinina de nielina neran-tany de izany fa nialana de arahany vahoaka maro tsisy mpiambina tsisy mpiaro de raha mpianatra izy fa de rehetra manatona de ahita fagakana ary afapahotany izy tsy mba nandainga mihitsy fa izao any zava-misy de nataony ny fagakana de niala ny abokana de mona nataony teny de nitsangana ny malemy de niala ny aretinaty de nitsangana koa ny maty de niala ny aretitsomba de niteraka ny olomomba ny vapony fisangasanga manahirata koa ny jamba nisy tsy nino an'izay nitsanga fa rotra nanaraka azy daholo vahoaka rehetra tao an-tanàna setra mizany tezy sary be voninahitra sy manam-pahefana eto amin'ny tany sy mpanjakako no enarina anaovana ny adalàna miaramila ana sambory le iny azalozana miana any azalozana miana any azalozana miana any awa azalozana forêt panzak azalozana forêt panzak forêt panzak arri forêt panzak afi forêt panzak deri forêt panzak anegu forêt panzak ardez-vous forêt panzak chez vous forêt panzak waroué yo wari Savansanga de nampalahelo ny voninahzo ny tompo Jesosy fantsipatsiany reto tsy matahotozy ny tanany doratsy agosy nampisatro antsilo ny zabosabiny nanaparanfony velohany nataperany ainy tsy varantonge ny lany vony na raha naopa sy laty zany ka ny afarany fahafatezana nanomboka teo saritaka ny olona tsy hitantsony zay tany akanesany satria mbola misy aretina ray mbola tsy hitrana hatramin'izao zay mampahory ny olona io ka anisan'izany koa zao sy anao tany natonga ny Jesosy faty satria le aretina tena gra efa nitsangana izy tamin'ny andro fatelana sy isatsika menakavy zany aretin'izany de nifahotana avy tamin'ny adamasety nolovainy taranaka ty arino io ka de makaterana makasety tsisy dokotera afitrabo na manampahaizana ka hanasitra an'izany inona ary ny tokony ataonay e Jesosy manafa ny olana tapa ranomasina misasa zay mandroso no afaka e Jesosy manafa afaka inona olana tapaka ranomasina mena sasaka rehetra mandroso afaka manafaka tsika amin'ny fahotana ny tombo Jesosy kanefa